Fifidianana kominaly sy ben'ny tanàna tapaka nandritry ny fiaonam-ben'ny Senita androany fa tsy hanome daty intsony izy ireo ary miandry ny fandanian'ireo karazan-dalàna sy rijan-dalàna eny amin'ny antenimieram-pirenena hanomboka rahampitso. Tsisy fiovana kosa ny mikasika ny daty fetrandro momba ny fifidianana solombavambahoaka tsy maintsy averina any amin'ireo distrika 4. Tsy nofinofy ny famoronana asa misa 7 hetsy raha nambaran'ireo mpahay-toe-karena androany. Avo kokoa noho ny 10 hetsy voalazan'ny fandarana asa ankapobeny fanjakana na ny PGE ny vina napetraka ny Prime Ministra Cool Roger nandritra ny fitsidihan'ny orinasa mpanodina lamba any Antsirabe. 12 tapitrisa ariary ny vidin'ny karenjy vaovao. Mazana avy 2 version karenjy tsy mataho-dalana. Anomboka ny famokarana ity fiara marika malagasy ity. Ronjatoisa no amboarina amin'ity fiara ity. Naseho omaly tamin'ny fianaratsoa ny prototype izany fiara izany. Vatsim-pianarana iray volana miaraka amin'ny ekipement no raisin'ireo mpianatra ny herinandro avy izao. Nanao fanambarana solotenan'ireo mpianatra amin'ny Université eto Andrenivohitra androany fa atsahatra ny hetsika. Isan'izany faculté des sciences, lettres, sociologie, médecine, polytechnique, économie sy ny ENS miverina mianatra araka izany ny mpianatra. Farany any ivelany, Sesilany nidarika bomba nataon'ny tafika Israeliana hatramin'ny hariva teo fanafiana mafy indrindra tao anatin'ny 12 andro nisian'ny ady eo amin'ny Israeliana sy ny Hamas ny trangana alina. Lasibatra amin'ny misily nalefa ny tafika Israeliana ny foiben'ny toeran'ny televiziona any Hamas Al-Aqsa fa eo ihany koa ny trano fonenan'ny Ismaël Haniyeh lehiben'ny Hamas ao Gaza. Laza hovonina ny ampitsahatra ny ady ny Hamas atao anatin'ny 24 ora. Ny andindinin'izay vaovao izay avy hatrany. Koro ASEM manolotra anao ny clé du bac deuxième vague. Fanalainy farany atrehanany fanadinana bac A, C, D, G2 Pro, G2 Techno, G3 fidirana sabotsy 2 aogositra. Misokatra ny fisoratana anarana ho an'ny mpianatra rehetra na ao anatiny na ivelan'ny volom-panevezana ASEM. Clé du bac atolotry ny koro ASEM no fanalahidin'ny fahombiazana. Koro ASEM Analakely, Ambohibao, Ivato, Tsiromandidy, Moramanga, Matondrazaka, Sambava, Antala, Antsirabe. Téléphone 22 345 38. Manitra sy mandroatra reky izy na sasalambandry izany. Satria mampiasa vovon-tsavony MAC sady mampalefaka ny hoditro. Ny lamba madio avy hatrany kely fotsiny dia ampy. Na ny vato koa zava-po mampiasa vovon-tsavony MAC. Vovon-tsavony MAC, ilay vovon-tsavony manala ny tasy rehetra. Dia farmerabantsika rehetra ny tokantrano any mpanaraka ny fampahalam-baovao eto amin'ny Cool TV Asena Renao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny vaovao eo amin'ny lafin'ny politika no anokavantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity androany ity tsy mbola tafiditra ao anatin'ny lajinika ny fivoriana tsy ara-potoany antenimieram-pirenena izay anomboka rapitso ny lalana ifeny fifidianana kominaly. 12 ireo volavolan-dalàna sy rijan-dalàna hodiniana mandritra ny 12 andro ka ny roa amin'ireo dia mikasika ny vondrom-bahoaka paritra Tsinjara-Pahefana. Ny fandaniana ireto roa farany izay mbola mametraka olana indray eo amin'ny resaka fetrandro ary vetrana Atsiprian'izay miaraka amin'ny Erinirina Rabary. Lalàna amin'ny femi-teti-bolam-panjakana na Sipantsina, fifidianana ireo solotena roa avy amin'ny solombavambahoaka eny amin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana ary karazana volavolan-dalàna amin'ny feny resaka ara-barotra sy ara-toe-karena. Ireo ny tena ibahana mandritra ny 12 andro ny fivoriana tsy ara-potoana eny amin'ny antenimieram-pirenena manomboka rapitso. Tsy mbola tafiditra kosa ny volavolan-dalàna amin'ny feny fifidianana. Raha ny lalàna 12 andro ao aorian'ny fametrahana azy eny amin'ny boromahatry ny antenimieram-pirenena vao azo atao ny fandaniana ny rijan-dalàna. Tsy mbola ho vita amin'ny 12 andro ihany koa izany ny fandaniana ireo rijan-dalàna mikasika ny vondrom-bahoaka paritra na dia tafiditra ao anaty lahadinika aza. Azoko lazaina amin'ny maha-loi organique anazy dia voalazany ao anatin'ny constitution hoe tsy maintsy 12 andro aorianany nametrahana anazy eto amin'ny Assemblée nationale vao azo fidiana sy fidiniana io lalàna io. Ka raha ny fotoam-pivoriana izay 12 andro tsy ampy ilay 12 andro dikan'izany
tsy azonay antemera-pirenena hodiniana amin'ity session extraordinaire ity zany a izay lalàna zay satria mbola tsy ampy zay 10 andro zay midikan'izany a dia tsy maintsy miandry session extraordinaire fanondroany indray zany a any vao afaka mandinika an'le loi organique. Raha ny fizotran'ny raharaha eto amin'ny firenena ankehitriny, mahakely filonany maro ny amin'ny mety avitan'ny fifidianana kominaly amin'ity taona ity. Fiemorana sy fampitarazoana tahaka izao hatrany no hita rehefa resaka fifidianana. Efa tsy azo hidivirana aloha izany fa tsy maintsy hisy fivoriana tsara potona fa ny eniny indray mba handaniana ireo volavolan-dalàna hafa. Laza ny filohan'ny senita androany fa mbola azo tanterahana ny fifidianana raha vita alohan'ny faran'ny volana aogositra ny fandaminana eo amin'ny resaka lalàna. Raha mahita an'izao firafitra izao a zany dia any amin'ny faha-20 ny volana hoany a vao mivoaka ny lalàna rehetra momba ny loi sur la collectivité décentralisée zay zany a sy ny territoriale moa zany sy ny lalàna momba ny communal ihany koa fa dia eo zany no ahitanay amin'izay fotoan'izay hoe hatraiza zany no maromaritra azontsika ampidirana an'le fifidianana dia anjara ny rehetra no manapaka amin'izay fotoan'izay hoe hoekena ve ny fifidianana atao ato a. Mazava zany izao fa mbola tsy vonona ny anatanteraka ny fifidianana kominaly amin'ity taona ity ny fitondram-panjakana. Itsakilany ihany koa ho tery vaimanta ihany ny fandaniana ireo karazan-dalàna amin'ity fivoriana tsy ara-potoana manaraka eo ity. Raha ny kajikady tsotsotra, volavolan-dalàna iray isan'andro no ezahana olan'iny. Raha ny lojika nefa tsy ampy ny iray andro raha ny fandaniana ny lalàna amin'ny fenitetim-bolam-panjakana sy ny famaritana ny vola ampiasain'ireo ministera tsirairay avy. Mipetraka ny ahany amin'ny hoe inona indray ny ambadika politika fonosin'izao. Tsy nanome daty vaovao intsony ny senita mikasika ny fanatanterahana ny fifidianana kominaly izay tokony atao amin'ity taona ity, mbola miandry ny fipetrahan'ireo karazan-dalàna mifehy izany indray raha ny nambarany filohan'ny sampana mikarakara ny fifidianana ity androany. Tsy nisy fiovany kosa mikasika ny daty sy fetrandro momba ny fifidianana solombavam-bahoaka izay tsy maintsy averina any amin'ireo distrika efatra. Fa ny adihana mbola irantsika amin'ny herinirina rabary any. Raha tsy ahivina, ny faha-efatra amby 20 ny volana jolay farany teo no tokony nanomboka nametraka ny antotan-taratasy firotsahako fidiana ireo kandida hirotsaka ho ben'ny tanàna. Noho ny fahatombombana eo amin'ny resaka lalàna nefa dia tsy totosa izany. Nanatotosa fihaonam-be hafa indray ny senita androany ka tapaka nandritra izany fa tsy hanome daty izy ireo fa miandry ny fandaniana ireo karazan-dalàna sy rijan-dalàna eny amin'ny antenimieram-pirenena. Raha ny ladinika nampiantsoana ireo solombavam-bahoaka nefa tsy mbola tafiditra ao amin'ny fivoriana tsy ara-potoana manomboka raha-pitso izany lalàna ifeny fifidianana izany. Raha nandinika nefa ny assemblée générale ny senita androany dia nanapa-kevitra fa tsy hanome daty toy izay intsony a fa iandry ny fivoahan'ilay cadre juridique na cadre légal zany a momba ny lalàna na momba ny collectivité territoriale moa zay fa sy indrindraindrindra ny lalàna momba ny communal zany a zay vao anao fivorim-be ataoko hoe assemblée générale élargie hiarahanay miaraka amin'ny zareo amin'ny pasema satria fatatsika tsara fa tsy maintsy misy ny fiarahana moa miaraka amin'ny zareo amin'ny Nations Unies na ny PNUD ny voalazan'ny lalàna ihany koa mifehy ny senita dia hiaraka amin'ny zareo zany a azahoana hijery hoe aiza ho aiza ary zany a no azahoany senita mananatanteraka amin'izay fifidianana ho ben'ny tanàna izay. Raha araka ny feo mandeha sy ny fahitan'ireo mpandinika politika ny raharaha eto amintsika, fampitarazoana inina atao ihany izao tsy mbola fisiany lalàna mikasika ny fifidianana izao no ireo olona samy hafa sedrainy ny atoko HVM ankehitriny ka mbola mamparefy ity atokony filoham-pirenena ity. Diso hevitra ny mpitondra raha izay tokoa ny zava-misy raha ny hevitra ny solombavam-bahoaka filohan'ny vondrona parlemantera VPM malagasy miara-miainga. Tadiditsika ihany aneto amin'ny fitondrana teo aloha fa ny fifidianana rehetra teto amin'ny firenena dia nanjaka tanteraka ny tiako Madagasikara natao ny ben'ny tanàna natao ny solombavam-bahoaka nefa ireny ny hafarana. Zany hoe rehefa ny zavatra ilain'ny vahoaka zany a no heverin'ny vahoaka fa tsy tanteraka aminy dia mampiova zavatra maro zany a na dia nananao maro a ny olom-boafidy eto amin'ity firenena ity. Mbola manjavozavo aloha izany hatreto ny mikasika ny fanatanterahana ny fifidianana kominaly. Ankilany, lalàna tsy mety mipetraka mazava. Ny vondrona iraisam-pirenena kosa nefa etsy andaniny manambana amin'ny tsy fahazoana mampiasa intsony ny volan'ny PASEM raha toa ka antony politika no hanemorana ny fanatanterahana izany. Fantatra ihany koa izao fa hanomboka ny faha-efatra ny volana aogositra ho avy izao ny fivorim-be ananganana ny rafitra vaovao isolon'ny senita amin'ny fikarakarana ny fifidianana. Raha ny lalàna ny faha 15 ny volana janoary 2024 no tokony farana ny fotoam-piasana ity rafitra natsangana nandritra ny fitondrana tetezamita ity. Ny lafin'ny toekarena kosa indray no anoizantsika nyity fampahalalam-baovao ity.
Tsy nofinofy ny famoronana asa misa fitoetsy raha nambaran'ireo mpahay toe-karena mila fiomanana nefa ny fanatanterahana an'izany isan'ny dingana tokony rosoana ny fampiroboroboana ny fanofanana arak'asa sy ny fanatsarana ny tontolo ny fandrarahana eto Madagasikara. Eo amin'ny laharana fa 2020 no misy an'i Madagasikara amin'izao fotoana izao raha eo amin'ny lafiny fananganana orinasa. Ary vetrany ny fanadihadiana. Amin'ireo olona folo tapitrisana asa eto Madagasikara, vosikajy ao anatin'ny sehatra tsy ara-dalàna ny 20% isanjato amin'ireo. Sakana iray eo amin'ny fampiroboroboana ny toe-karena izay tsy fisiany ny famoronana asa izay. Asa misa 10 mihetsy no voalasa fa ho foronina hatramin'ny faran'ny taona 2024 ity raha ny voarakitra ao anatin'ny fandaharana asa ankapobeny fanjakana malagasy na ny PGE. Avy kokoa noho izay ny vina napetraka ny Praiminisitra Coly Roger nandritra ny fitsidihan'ny orinasa mpanodina lamba iray any Antsirabe. Eo amin'ny sehatra ny fikirakirana ny lamba fotsiny, asa netsiny maro no azo foronina. Vitatsika mihitsy eto Madagasikara hanorona 700 000 emplois be an'izany. Mivangongo eto an-drenivohitra ny ankamaroan'ireo orinasa lehibe raha ny toe-java-misy ankehitriny. Miorina eto Antananarivo ny 350 isanjaton'izy ireo raha ny antotanisa. Tokony hiparitaka manerana nosy arak'izany ireo orinasa vaovao hitsangana Atsoatsy. Azo heverina ny fahatratrarana ny asa vaovao miisa fitoetsy amin'ny alalan'ny famoronana orinasa raha nambaran'ireo mpahay toe-karena. Ny fahafahana tokoa zany mamorona asa aingana sy marobe dia ho an'ireo olona izay mora vidy zany ny karama omena azy. Dia any amin'izao ny Fransa zany no tena mety ahafahantsika azo an'izay zavatra izay. Ankoatra ny angovo, fepetra maro ihany koa no tokony apetraka mialohan'ny hirosoana amin'ny famoronana ireo asa miisa fitoetsy. Ahoana ny fanamorana ny fahazoana tany, ahoana ny fitrosana vola satria ny orinasa matetika na manambola rehefa betsaka ny zavatra ampiasan'ny vola dia mitrosa vola ihany koa izy. Ahoana ny raha ohatra hoe misy olona tsy mandoa, ahoana ny lafiny amin'izay, ahoana ny hetra. Donc izay rehetrarehetra izay ny tokony hatsaraina, izay mahasarika olona. Isan'ireo firenena azo alaitahaka ireo firenena aziatika toy an'i Singapour sy Chine teo amin'ny fihazakazahana ny fampandrosoana ny toe-karena tamin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny fampiasam-bola. Mikasika ny Madagasikara manokana, efa andalam-panatanterahana azy ve ireo vina napetraky ny governemanta ireo samy mijanona ho tetika asa ihany. 12 tapitrisa ny vidin'ny karenjy vaovao amboarina eto Madagasikara ny 570 isanjato ny kojakoja ny fiaramazana 2 izay vokariny ny marika karenjy tao anatin'ny 3 taona. Iverina indray ny lazan'ity marika malagasy ity rehefa tsy namokatra fiara intsony efa 20 taona izao. Nampahafantarina ampabemasony rehetra teo anatrehany ministry ny indostria omaly ny alatsinainy tany Fianaratsoa ity vokatra vaovao vokariny karenjy ity. Fanadihadiana iarahantsika amin'ny Zora Kotondrina. Intelonaka ny hevitry ny olom-pirenena ny orinasa Le Relais mpamokatra ny fiara karenjy momba ny heverin'ny olon-tsotra fa tokony ho endriky ny fiara karenjy dia ity navoaka ity ny fiara voalohany na ny prototype amin'ny karazany mazana 2. Fiara tsy mataho-dalana na 4x4 izy ity. 20 sy no tanjaka ity fiara ity ary manana hafainganam-pandeha hatramin'ny 20 km isan'ora raha toa ka 50 km isan'ora kosa ny vitesse de pointe. Betsaka ny fiovana raha mihoatra amin'ny andiany voalohany. Tomobile 6 places zany izy. 6 places double cabine misy bainina kely ao aorianany. Dia natao zany ny conception, ny design sy ny resaka motorisation mba tena ho adapté an'ny Madagasikara ny tomobile zay, lalan-dratsy, ny lalatsara sy ny isan-karazany. Mbola tsy vita hatramin'ny farany ity fiara ity. Raha ny fanazavan'ireo tompona andraikitra amin'ny taona 2024 no hanomboka ho vokarina maro izy ity. Tanjona ny hamokatra fiara 200 isan-taona amin'ny taona 2024. Anodidina ny 20 tapitrisa ariary ny vidin'ity fiara ity ary ny orinasa Le Relais no nandray ny famokarana azy efa ho 3 taona zao. Alors c'est un véhicule conceptuel, c'est-à-dire c'est un véhicule pour des personnes qui cherchent à avoir une voiture qui corresponde au contexte local à Madagascar. Donc adapté à la fois aux routes, adapté au carburant. Un véhicule 4x4 110 chevaux. Nous avons quelques commandes déjà, mais on veut d'abord finir la partie d'industrialisation qui est un gros travail avant de vraiment prendre des commandes fermes par rapport à la qualité de service.
miavaka amin'ireo fiara amin'izao fotoan'izao ity fiara ity satria dia vita amin'ny fibra de verre avokoa ny carrosserie iray manontolo. Ao amin'ny orinasa Karenjy ao Akofafala Fianaratsoa no amokarana azy. Olona avokoa no manatanteraka ny fanakambanana ny fiara ka isan'ny lehibe indrindra amin'izany ny fanamboarana ny chassis sy ny carrosserie. Ny akora ilaina sy ny piesy sasatsasany toy ny motera sy ny kodiarana no afarana avy any ivelany. Ny fanapian'ny ministera moa dia namoramora ny fanaovana an'izao automobile mazana 2 zao. Misy zany ny fiaraha-miasa efa niarahanay dinika niaraka tamin'ny filohan'ny République hoe ny matière première zay mbola afarana zany mba azahoany manamboatra ny automobile mba prix compétitif par rapport amin'ny izay misy eto amintsika. Fantatra lohatreto fa ny orinasa Peugeot Citroën no amatsy ny motera sy ny piesy ilaina amin'ity mazana 2 ity, raha toa ka ny orinasa Renault no namatsy izany ho an'ireo modely taloha. Ankoatra azy, misy karazany 5 hafa ihany koa ny Karenjy toa ny mazana 1, izay 4x4 ihany koa. Eo ihany koa ny iraka, ny lanja, ny foka ary ny jejo. Ity modely iray ity dia mazana 1 namboarina manokana mba handraisana ny Papa Joan Paul faharoa tamin'ny fitsidiany teto Fianaratsoa tamin'ny taona 1977. Tao anatin'izay 3 taona niverenan'ny Karenjy izay dia efa ho 50 eo ireo Karenjy. Tao anatin'izay 3 taona niverenan'ny Karenjy izay dia efa ho 50 eo ireo Karenjy ary mbola mamokatra amin'ireo modely hafa toy ny lanja. Nanomboka androany nanova ny endriny ivelany Banque be any Madagasikara tanteraka ny 9 jona lasa tao ny fampivarotana ny anjara Crédit Agricole tamin'ny fifondrona ny Pandrara Ciel. Mbola hijanona ampiodina ity banky ity kosa ireo mpiasa eo anivon'ny Crédit Agricole mandritra ny roa taona ho avy. Fanadihadiana iarahantsika amin'ny Hilda Asinjo. Tsy ho hita amin'ny sary famantarana ny BNI Madagasikara intsony ny marky ny Crédit Agricole. Nosoloina manomboka androany izany, tsy ny sary ihany anefa no niova taoriny ny famindrana ny anjaran'ny Crédit Agricole amin'ny Consortium Indian Ocean Financial Holdings Ltd. Nosoloina ihany koa ny tompon'andraikitra voalohany amin'ity banky ity. Tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny Crédit Agricole tany Neuilly, France, hatramin'ny taona 2020 François Hoffmann, izay efa eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Izy no tale jeneraly n'ity banky ity, nanolo an'i Pascal Foll. Ho an'ireo mpiasa hafa kosa tsy misy ny fanesorana na ny fanoloana hatreto araka ny fifanarahana efa nipetraka hatrany. Raika amin'ny 50% anjaran'ny Crédit Agricole no nividian'ny Consortium Indian Ocean Financial Holdings Ltd ity. Tsy misy fiovana kosa ny anjaran'ny fanjakana ao anatin'izany. Ary marina par rapport à zavatra efa jerena zany ny actionnaire de droit malgache ao anatiny majoritaire amin'izao fotoana. Important da zavatra de droit malgache dia majoritaire fanjakana rehefa ny société de droit malgache izy ao anatiny dia tena malagasy tokoa zany le banky amin'izao fotoana. Everiny tompon'andraikitra ho zava-dehibe amin'ny tosika ho an'ny mpandraharaha malagasy izay maha malagasy ny Banque be any Madagasikara izay. Raha tsy ahivina, 4.4 miliara ariary ny fampiasam-bola eo anivon'ny BNI Madagasikara ary mitazona ny 220 ny tsenan'ny banky izy eto Madagasikara. Mpiasa 700 kosa no mampihodina azy. Loza manantana ho an'ireo cybercafé eto Madagasikara, 2 arivo ariary isaky ny solosaina iray isam-bolana na 4 arivo sy 2 alina ariary isa-taona no takiany omdam izy ireny andoavana ny zoan'ny mpamorona any ivelany nanomboka ny voalohany ny volana Jolay lasa teo. Manoloana izany indrindra mangataka ny analefana karazana hetra io ho 2 alina ariary isa-taona ny eo anivon'ny Asibimad izay ivondronan'ireo mpandrarany cybercafé eto Madagasikara. Michela Ranardzon. Resaka malaza amin'izao fotoana izao ny fitakiana ataony eo anivon'ny omdana ny ofisy malagasy droit d'auteur 2 arivo ariary isaky ny solosaina iray isam-bolana eny amin'ireny cybercafé ireny. Ny voalohan'ny volana Jolay teo no nanomboka nampilaza ireo cybercafé eto andrenivohitra sy ny any amin'ny faritra izy ireo. Araka ny lalàna misy eto Madagasikara izany raha ny fanazavana azo teny amin'ny omda. Ny zava-misy amin'izao moa zany ny resaka fitakian'ny zonim-pamorona izay ataon'ny omda amin'ny cybercafé. Io misy arrêté zany arrêté numéro 15610 tamin'ny 7 septembre 2006 izay milaza fa ny amin'ny cyber dia tokony andohan'ny zonim-pamorona izay 2 arivo ariary par PC par mois ao amin'ny article
sisy no misy an'izay lalàna zay. Arak'izany misy ny fiara-miasa ny eo amin'ny eto an-toerana sy ireo mpiaro ny zony mpamorona any ivelany toy ny any Frantsa, Kanada, Algérie, Suisse ary Maurice. Mankaiza ireo vola ireo? Izy zany mazava ho azy mahazo mpamorona azy zay dia zarana ho an'ny mpamorona. Dia misy moa ny omdamo zany misy mandefa vola ho an'ireo société d'auteur any an-dafy. Dia anjaran zareo misy société d'auteur any an-dafy araka ny firenena avy misy anazy avy no tsinjaran'izy tsinjaran'izany ho an'ny mpamorona. Mbola mitombo hatrany ny isan'ny cybercafé ankehitriny raha ny fanazavana azo alefa ny ivelany ny vola azo ho fanefana ny zon'ireo mpamorona any ivelany. Etsakilan'izay naneho ny heviny eo anivon'ny ACIBIMAD na ny Association des cybercafés internautes de Madagascar manoloana io toedrara io. Izay ACIBIMAD, association fikambanan'ny cybercafé dia tsy mandany tsy andoha amin'ny fanjakana amin'ny OMDA ilay vola takiny OMDA aminay fa kosa mba misy ny fanalefahana an'ilay vola takiny aminay satria tsika zao vao mivoaka tamin'ny crise izay nandritra ny 5 taona dia ilainay zany ny fidinana ny ampihenana ary izay ny antony indrindra ny anaovanay ny négociation amin'ny ambaratonga isan-karazany avy. Ary miandry valiny tanteraka amin'ny ary zareo amin'ny OMDA satria tamin'ny zoma zao zay nametraka ny taratasy farany nametrahanay an'izay négociation nataonay tamin'izany dia mangataka izay eo amin'ny 20 000 ariary isan-taona ny tianay aloha andoavana ny farazakanay amin'io takin'ny OMDA io. Noho izany ny fampianana io vola aloha io ho 900 ariary isaky ny solosaina iray isam-bolana no takin'ny ACIBIMAD. Tsy ahisaina ny isan'ny cybercafé eto Madagasikara na ny eto Antananarivo fotsiny aza, saika ahitana izany avokoa isaky ny elakelan-trano raha toa ka 200 mahery ny isan'ny mpikambana ao anatin'ny ACIBIMAD. Raha tsy ahivana 200 ariary ny connexion adiny iray amin'izy ireny. Ny cybercafé izay mitady ho foana amin'izao fotoana izao no ny firoborobony ny internet mobile. Raha ny fanadidinana nataonay 2 ariary isan-taona no hoetra tokony alohan'ireny cybercafé ireny. Misy mahatratratra any amin'ny 5 sy 7 alina isa ireo entana tsy manara-penitra doran'ny ministeran'ny varotra ankoatran'ireo entana lany daty atony miteraka ary fahasimbany ireo sakafo ihany koa ny tsy fanara-penitra ireo toerana hitahirizana azy. Isan'ny tetikady aroson'ny ministeran'ny varotra amin'ny ady atao amin'ny entana tsy manara-penitra ny fanaovana sivana ireo entana miditra eny amin'ny fahadiseranana entana anjatony boatra no doran'ny ministeran'ny varotra tamin'ny zoma lasa teo ary ovetrana ny Atsiprian'izay. Tato anatin'ny 3 volana isan'ireo entana notsirian'ny ministeran'ny varotra ireo vary voasokajy fa ratsy. Eo am-panatanterahana ny fepetra rehetra mialohan'ny fandoroana azy ny ministera amin'izao. Ankoatra ny fitiliana natao, mbola miandry ny fanadihadiana atao amin'ny tompon'ny entana ny fandoroana azy ireo. Ny biscuit, bonbon sy fromage ireo amin'ny ankapobeny ny akamaroan'ireo entana tsy manara-penitra voagezan'ny ministeran'ny varotra. Ao anatin'ny azo anankiray zay dia matetika mandoro hatrany amin'ny 75 000 boaty de fromage na biscuit ohatra na 35 000 boaty arakaraka le quantité tonga ao amin'ilay mpandrahara azy manao le déclaration ny anaovana ilay izy. Eo amin'ny ady atao amin'ny fitopahan'ireo entana tsy manara-penitra eto amin'ny tsena anatiny tokony hiangenam-potiny ireo tetikady ampiarina. Efa nisy ny politika ny volavolain'ny ministera mikasika an'izany. Tokony isy fifanantonana izay efa andalana ho atao ao anatin'io miaraka amin'ny douane sy ny gasinety hoe anao karazana arrêté na décret ny fanjakana mametra hoe ny karazana produit ohatra an'izao dia tsy mahazo miditra eto amin'ny frontière antsika ntsony raha latsaky ny 6 mois ohatra ny date de péremption. Fromage anjatonisa no nidorana tamin'ny farany ny herinandro iny. Ankoatra ny vokatry ny fitsiriana ataon'ny ministeran'ny varotra, misy amin'ireo mpandraharaha no mampilaza ny ministera ny fisian'ireo entana tsy manara-penitra ao aminy. Tsy voasokajy ho eloka raha izay tranga izay no misy.
Efapolo isanjato ny fitarainana tonga eny amin'ny Bianco no mikasika ny mpitandro ny filaminana. Isan'izany ireo kolikoly misy eny an-dalana iaraha ny mpamily sy ny mpitandro ny filaminana manao. Misy ny fepetra ho raisiny ao amin'ny Bianco manona izany tranga izany. Etsakilan'izay manainga ireo mahita izany izy ireo mba ho tonga anao ny fitarainana. Nototsaina androany teny amin'ny ministera ny fitaterana ny fivoriana amoahana vahaolana maharitra teo ny Bianco sy ny tompona andraikitra eo anefany ministera io manoloana ny kolikoly eny an-dalana. Fanadihadiana ary iarahantsika amin'ny Michel Arnarzon. Aorian'ny olana eny anivon'ny commune ny fitarainana mikasika ireo mpitandro filaminana no betsaka tonga indrindra eny anivon'ny Bianco na ny bureau indépendant anti-corruption hitam-bahoaka ny kolikoly mitranga eny an-dalana eny eo amin'ny mpitandro filaminana sy ny mpitondra fiara isan'ny fampiarana ny lalàna manoloana izany raha ny fanazavana azy teny anivon'ny Bianco. Dia ny fampiarana ny lalàna zany dia tataka an'izao ny fomba fiasanay aty amin'ny birao. Izahay dia miainga amin'ny fitarainana na ny fitoroana izay tonga eto am-pelantananay dia manao ny asa fanadihadiana manodidina an'izay. Dia midiny eny zany zay manao ny fanadihadiana, manao ny famitorana dia mitondra ny raharaha any anivon'ny fitsarana raha toka voapirofo ilay fantika an-dalàna. Eo zany dia na amin'ny fanabeazana io, na amin'ny fisorohana io, na amin'ny fampiarana ny lalàna dia ny anay ny tena mbety teninay dia ny hoe ny tanjotsika tsy ny hoe ampiatra lalàna ka ampigadra ny mpanao fantika an-dalàna fa ny hoe ampalalaka, ampilamina ary tsisy ny fantika an-dalàna eny an-dalana. Arak'izany tsy tokony hijery fotsiny ireny kolikoly misy eny an-dalana ireny isika raha ny fanazavana azo miainga avy amin'ny fitoriana tonga eo am-pelantanan'ny Bianco vao afaka mampiatra ny lalàna ka manainga ny olona rehetra hitory izay rehetra miendrika ho kolikoly eny an-dalana ny eo anivon'ny Bianco. Ny fanentanana momentinay ho antsika rehetra zany dia ny hoe voalohany aloha tsy anaiky an'ireny kolikoly eny an-dalana ireny, na ny mpitatitra io, na ny mpitandro filaminana io, ary isika vahoaka izay mpanjifa ihany koa dia tsy anaiky an'izany fa hitoroka an'izany, tsy aty amin'ny Bianco rery ihany fa any amin'ny tompona andraikitra isan-karazany satria reny zandary na polisy na tompona andraikitra ny fitaterana midina eny an-dalana ireny dia manana lehibe mpife izy ireny izay tokony hanara-maso azy ary andray ny fepetra manodidina an'ireny satria tsy afaka hanao an'izany koa izy ireo raha toka itsika mpanjifa manaiky fotsiny na itsika mpanjifa tsy mahasamy toroka sy mitaraina raha misy zatra mitranga eny an-dalana eny. Noho izany manantona ny foiben'ny Bianco eny Ambohibao ny olona iray raha toka misy fitarainana. Notosaina androany tetsy amin'ny ministeran'ny fitaterana ny fivoriana teo amin'ny solotenan'ny Bianco sy ny ministeran'ny fitaterana hitadiavana vahaolana maharitra amin'ny fisian'ny kolikoly eny an-dalana. Hatreto mbola tsy misy ny hevitra mazava tapaka hiadiana amin'izany. Ny raika amin'ny 3 Jolay ho avy izao no hitohy izany fivoriana izany ka amin'io andro io no tena ahafantarana ny pekady ho raisin'izy ireo. Eo amin'ny lafin'ny fampianarana ambony kosa fa tsy mpianarana iray volana miaraka amin'ny ekipement no raisin'ireo mpianatra ny herinandro ho avy izao. Na dia mbola mitohy aza ny fitakiana maro samihafa atsatra ny fitokonana ho an'ireo mpianatra eny amin'ny oniversite. Mitohy arak'izany ny fampianarana. Fanadihadiana iarahantsika amin'ny Gaëtan Andriatsilavo. Saika manerana nosy ankehitriny ny fitokonana nataon'ireo mpianatra eny amin'ny oniversite. Ankoatra ny olana momba ny fitantanana sy ny fampianarana, fitakiana boursa no hitambaran'izy ireo. Nanao fanambarana ny solotenan'ireo mpianatra amin'ny oniversite eto Andrenivohitra fa hatsahatra ny hetsika. Isan'izany ny faculté des sciences, lettres, sociologie, médecine, polytechnique, économie sy ny ENS. Miverina mianatra araka izany ny mpianatra. Ny fampidiniana izay efa natao zany tamin'ny tompona andraikitra maro samihafa mianga amin'ny ministera mpiainay ny enseignement supérieur dia nanapaka zany fa miato aloha zany ny hetsika fitakiana. Tsy miato ny fitakiana mandeha foana fa ny hetsika aloha zany miato aloha dia mandeha ny fianarana satria zavatra tsikarotra zany fa misy ny olona izay tsy anatin'ny mpianatra ny ety amin'ny anjerimanontolo akory izay tafiditra anatin'ilay izy ka mety ampiteraka olana zavatra zay dia nato aloha zavatra zay. Ny fitakiana kosa dia mitohy ihany ary ny ministera mpiainay moa zany dia efa nilaza mazava tsara fa efa tafita any amin'ny gouvernemanta zavatra zay amin'ny filoham-pirenena mihitsy dia mametraka ny fahendrena zany zay fahendren'ireo olona ireo mba hamaha ny olana ny mpianatra araka n'izay maingana azy. Na izany aza mbola mitohy ny fitakiana raha ny nambaran'izy ireo hatrany. Hatreto fa tsy mpianarana iray volana miampy ekipement no fantatra fa ho raisin'ny mpianatra ary mbola tsy tafiditra ao anatin'izany ny fisondrotana izay takin'izy ireo. Ankilany
nilazany teo anivon'ny ministera fa efa nisy fifampiresahana teo amin'izy ireo sy ny mpianatra amahana ny olana rehetra. Andraikitry ny ministera izany. Efa mandray tanana zany le fiainonan'izay atao hoe fangatahana zay ka efa nitondran'izany eo anivony atao hoe instance ambonimbony kokoa zany raha mato minisitra dia hoy teo zany fa manaraka kaiky ny atao hoe fivoaran'izay zany zay satria fantatsika fa ny fampiakarana vazam-pianarana dia ho an'ny université enina sy ireo IST 3 era Madagasikara zany zay ka dia miandry zany ataoko hoe ao anaty fitoniana zany angamba ny tokony hoe andrasana an'izay izay mety ho vokatra izay atao hoe fanondrotana zay. Raha tsy ahivina fanondrotana ny bourse 700 no takin'izy ireo. Antony niakatra 700 izy ireo ny vola takina amin'ireo mpianatra ankehitriny. Raha 3 alina ariary izany teo aloha, lasa 7 alina ariary izany amin'izao fotoana izao. Mikasika ny toetrandro kosa indray mbola ao anatin'ny ririnitsika amin'izao fotoana izao na dia fahita aza fa misy fiatsarany ny andro eto Antananarivo renivohitra raha ny fanazavana azo teny amin'ny sampana mpampamatatra ny toetrandro. Raha tsy ahivina ny orana matevina nisy tamin'ny farany herinandro iny dia vokatry perturbation onde test avy any atsinanany Madagasikara izay efa lefy amin'izao fotoana izao tsioka avy any atsimo no mandrafitra ny toetrandro ankehitriny izay mitondra hafanana manodidina ny 420 hatrany amin'ny 120 degré Celsius ny maripana eto Antananarivo. Iverina angatsika kosa ny andro manomboka rapitso raha ny fanazavana ihany. Arovetrany ary ny fanampanazavana. Marina aloha zany fa ny maripana aloha dia midina ny ambany indrindra ety amin'ny afovoantany manodidina ny 10 degré zao amin'ny faritra Vakinankaratra dia tsy dia mihetsika firy io ao anatin'ny 2 andro manaraka fa rapitso izy zany nisy fidinana. Zany hoe ohatrohatr'izay ihany aloha zany ny toetrandrontsika fa ao aorianan'ny 3 andro ho avy indray zany vao mety hisy amélioration indray le toetrandro. Zany hoe hiditra angatsiatsika zany tsika zao manomboka rampitso angatsiatsika dia rehefa misy indray le fandalovana front izay mbola lavidavitra izy amin'izao izay vinavinaina ny amin'ny zomana sabotsy dia hiverina fampanandray ny andro. Any ivelany raha ao Proche-Orient vonany ampisatra ny ady ao anatin'ny 420 ora ny Hamas hatramin'ny hariva teo mbola daroka bomba no manjaka tany Gaza. Palestiniana 15 no namony ainy. Ity no fanafiana mafy indrindra tao anatin'izay 20 andro nisian'ny ady teo amin'ny Israeliana sy ny Hamas izay. Tafakatra 250 ho an'ny Palestiniana ny maty ary tao anatin'izay 3 herinandro nisian'ny daroka bomba izay. Fanendetina eo amin'ny sariny France 24. Tsy nisy ny hafarana ny daroka bomba tao Gaza alina. Ity no fanafiana mafy indrindra tao anatin'izay 20 andro nisian'ny ady eo amin'ny Israeliana sy ny Hamas. Lasibatry ny misilana lefa nitafika Israeliana ny fobe toerany televiziona ny Hamas Al-Aqsa fa eo ihany koa ny trano fonenany Ismail Haniyeh lehibe ny Hamas ao Gaza. Tsy lavitra an'io Shati toerana izay fialofan'ireo sivily ao avaratra andrefan'ny Gaza. Nandrika ny raha alahelo ny ampranomaso atezerana tabataba hiamafy ny toedrarà any an-toerana. Ankizy avokoa ny lalao teto tamin'ny fianjeran'ilay misily raha nambaran'ity lehilahy nanatry maso ity. Ankizy teo amin'ny 20 teo. Tampoka tsy afananoatra ankizy 7 no maty sy trahadrano. 10 minitra taoriny nitrangan'ny daroka bomba mbola nisy razana hafa navoakatrany. Voadaroka bomba ihany koa ny hôpitaly Shifa, hôpitaly lehibe tao Gaza, mandray ireo rehetra naratra tao anatin'izay fifanafiana izay, nisy ny naratra vokatra izany. Tafakatra 150 any Palestiniana no maty tao anatin'izay 3 herinandro nisian'ny daroka bomba izay, 200 amin'ireo ankizy avokoa. Ho an'ny Israeliana kosa, miaramila 5 no maty alina, tafakatra 50 mahery araka izany no maty ho an'ny zareo Israeliana. Io maraina io, fiara mifono vy Israeliana no namotika ny fitoerana mpamokatra herinaratra tao Gaza. Sarotra inona nisian'ny fampitsaran'ady maharitra ao Gaza. Ny fanelanelana ara-diplomatika iraisam-pirenena manohy hatrany ny fivoriana ametrahana baiko isiany ny fampitsarana ny pobasy tsy misy fepetra ary tsy misy atakandro any atoerana. Iny fanentetiny no manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ny tsy hariva ity. Saorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary dia manome fotoananao indray amin'ny 7 ora sasany ao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay. Veloma tompoko.